Miarabantsika tsiraiavy indray tsy ity talata maraina fa 30 ny volana jona ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny teny indray amin'ity maraina ity, ary fifaliana ho lehibe ho anay ihany koa no mizara ny ten'Andriamanitra ho anao. Lohangelantsika ny amin'ny mofonainan'io dia vavaka isika. Itoko Andriamanitra eo tohatra ianao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay fa mbola nomena izao fotoana izao indray fa ny mandray ny teninao amin'ity maraina ity. Fa azo fomam-pananay raha ampianaro zavatsoatra an'izay anaran'i Jesosy, amen. Ny teny mofonainantsika androany dia manao fanatrehan'i Kristy. Nalaina Matthieu 7:20-20, manao hoe ary indro izao momba nareo manjakariva mba raha-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao, amen. Mahazo matoky isika fa raha mampilefitra ny sitrapontsika isan'andro amin'Andriamanitra dia ho tanteraka ny teny fikasana ilay manao hoe tamin'ny fahafenoany no niraisantsika rehetra dia fahasoavana na fahasoavana. Natao aneo fahasoavana eo amin'ny fiainantsika isika, eo amin'ny fisainana, eo amin'ny teny ary eo amin'ny asantsika. Natao aneo famindram-po, natao aneo fitiavana ary ihany koa ny herin'i Kristy isika, ilay hery izay nomeny antsika. Tsy hanana hery isika raha tsy noho ny hery raisina amin'ny alalan'i Kristy. Dia Kristy kosa manana ny hery rehetra raha hoy izy manao hoe efa nomenaro izy ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, ary iny izao momba nareo manjakariva mba raha-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Dia izany no hery sy fampiononana antsika. Izy no manampy amin'ny fanatanterana ny didy, izy no mitari-dalana, izy no mampahery, izy no manamasina sy manohana, ary ihany koa izy no mampahomby ny teny izay lazaintsika izay sarika ny sain'ny hafa ho amin'ny Kristy, sy ampifo aminy ihany koa ny faniriana hatakatra ny fanantenana sy ny hevitry ny fahamarinana mba hampitoboka azy ireo hiala amin'ny maizina ho amin'ny mazava. Tena mahavariana tokoa ny mieritreritra fa afaka manonona ny tenin'Andriamanitra ny olombelona amin'ny alalan'ny teny tsotra izay feno fampiononana sy fampaherezana. Ny fitaovana tsotra indrindra no ampiasain'Andriamanitra mahafazana ny voan'ny fahamarinana. Fiheverana feno atsara-panahy, feno teny mamy izay mety mitsiry, mety mamory satria Jesosy ilay miteny hoe iny izao momba nareo manjakariva, dia izy ihany koa mampahomby izany tao ampon'ilay namafazana anazy. Menantsika ihany koa ny teny fikasana amin'ny fanatrehan'i Kristy maharitra, dia ny fahelan'ny fotoana dia tsy manova n'inona ny amin'ny teny fikasana farany ataony amintsika. Azo antoka noho izany fa eto amintsika izy tahaka ny niarahany tamin'ny mpianatra fahizay, ary mbola ombantsika ihany koa ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Hitan'i Jesosy ireo olona matoky mifandray amin'izy ireo ihany koa, ary mampahery sy mampatanjaka azy, ary irain'Andriamanitra ireo anjely mahery indrindra hanompo ny olombelona miasa ho azy, mitohy ny fahamarinana amin'izay tsy mbola mahalala, ary hankahery anao sy hankahery ahy ihany koa amin'ny fotoana rehetra. Koa sikino raha ny fahamarinana, ary aoka hitsaka manjakariva isika ka hijery an'i Kristy, amen. Isika Tompandriamanitra eo mbola misaotra anao izany amin'izany teninao izany, mangataka aminao izay raha eo mba hiasany fanainao masina trano ka ho tsiaronay ny teny fikasanao ka ho tanteraka aminay mandrakariva. Anaran'i Jesosy, amen.